Ankafaliana sy ampitiavana ary ankaravoravoana no hiarabako ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity, indrindra ianareo mpanaraka tsy tapaka izay mahafatrapo ho an'izay vaovao ato koa dia mbola arabaina. Ireo vaovao moa dia entanina foana mba hiabon'ny chaîne mba ahafantaranao ny zava-misy sy mba hahatonga anao haharaka ny zava-mandalo. Androany moa isika toy ny mahazatra foana dia iresaka ny vaovao sy ny zavatra mandalo eto a Madagasikara, nohon' izany dia ampitiavana no hizarako zany aminareo rehetra. Mialohan'ny izany anefa dia aboneny chaîne antsika ary toy izao ny fanaovana azy. Irantsika avy hatrany moa ny votoatin'ny resaka ataontsika androany ny mikasika an'izay vaovao izay. Ny voalohany indrindra amin'izany tsara ho fantatra ary tsara ny ampahafantarina izany ianareo rehetra. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray teny Antanimenakely ampita tafika androany vao maraina. Tsy fantatra mazava ny antony nahatongavan'ny loza hatreto, raha ny fantatra dia tsy nisy ny aina na fo na dia mafy ihany aza ny fifandonana. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity moa ny lozam-pifamoivoizana nefa andrasana kosa ny fanampim-baovao. Io moa dia araka ny lazaiko foana tsy misy mahasakana ny loza izay ho avy satria Andriamanitra no mandahatra ny zavadrehetra hoy ireo mpivavaka, nefa na zany na tsy zany aza dia ilaina foana ny fitandremana ary mila mitandrina foana mba hisorohana ny loza. Zay moa ny mikasika an'iny lozam-pifamoivoizana iny, ndeha ary hijerevantsika inona ny vaovao manaraka, inona ny vaovao izay tsara ho fantatra ihany koa. Nisy mpanjony iray no maty, izany hoe raim-pianakaviana tokony ho 80 taona, raha avotra kosa ny 5 hafa namany. Rehefa navadiky ny onjan-dranomasina ny sambon'ny mpanjony Vanade nitondra azy ireo rehefa hiverina hamonjy ny seranan-tsambon'ny Toamasina. Omaly tokony tamin'ny 5 ora hariva teo moa izany trangan-javatra izany. Mpanjony 9 no tao anatiny ilay sambo, raha ny fantatra dia efa andro vitsivitsy izy ireo no nandriaka ka tamin'ny fotoana niverenany no niseho any ny loza. Ny andro raha teo moa dia nivadika ho ratsy ka mety izany no antony nahatonga ity loza ity. Zay moa ny mikasika an'iny, ndeha ary jerevantsika kely anisan'ny nanaitra ny maro ny fanambarana izay nataony Koto lehilahy Mahitsoambo tao anatin'ny pejiny. Tsy vita ny fanambarana tsoto zao moa ny fanambarana izay nataony fa tena nanaovany video mihitsy izany mba ho fanazavana ho an'ny malagasy ary mba ho fanampiny ny vahoaka mpiray tanindrazana aminy. Nanao fanambarana moa izy ny hoe anisan'ny tena manavendrana olona io resaka beboly io, fa ny malagasy raha teo moa dia mora ampihesonina ary mora avendranina ka tsy tonga saina mihitsy hoy fanambarana izay nataony lehilahy Mahitsoambo. Mampalahelo ahy ny vahoaka malagasy hoy Koto, ary tena mampalahelo ahy ihany koa ny Madagasikara malalako satria tena tafiditra lalim-paka loatra amin'io beboly io, tafiditra loatra amin'ny fivavahana. Nefa zavatra tsy fantatra izy ireo, io fivavahana io dia mahatonga olona ho terisena, forsena fotsiny hanaraka ny dogma fa tsy mba afaka mametraka ny fanontaniana toy ny hoe sambatra izay mino nefa tsy nahita sy ireo zavatra rehetra izay voalaza ao anatiny, raha ny hafatra izay nomeny Koto lehilahy Mahitsoambo ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy. Ka teo ihany koa no nilazany Koto lehilahy Mahitsoambo ny ahy ny zanako dia tsy mba nampidiriko tamin'ny katesizy isaka ny alahady fa nampidiriko ao anatin'ny biblioteka foana mba hampitombo ny fahalalana. Be dia be ireo siantifika sy ireo manam-pahaizana nanapirofo fa io beboly io dia forimporonina fotsiny ary tena kopy ho an'ny ireo olona taloha fa tsy mba zavatra marim-potitra zany io hoy fanambarana izay nataony Koto. Fa izany anefa nohon'ny ireo malagasy mpiray tanindrazana amiko efa voasasa loatra amin'io beboly io dia tsy mba mieritreritra izay lazaiko fa ny ao an-tsain'izy ireo dia ny hoe sambatra izay enjehina nohony amin'ny fahamarinana hoy fanambarana nataony hatrany. Anisan'ny tena mampahanta firenena io resaka fivavahana io satria ny zanak'olona ampianarina manamboatra bomba, ny zanak'olona ampianarina mikaroka ny zava-drehetra mba hampivoatra sy hampandroso, fa ny zanaka malagasy dia ampianarina handongalitra sy hiandrandra hangataka amin'ilay Jesosy Kristy. Mampalahelo loatra nefa izay moa ny zava-misy ary i Koto raha teo moa dia anisan'ny mpiady ho an'izay ary tena tsy menatra izy fa mijoro hatrany, mijoro amin'ny foto-kevitra izay ataony mba hanasoan'ny malagasy
Malagasy mba tsy antehatra loatra amin'io fivavahana io. Izany moa hafatra nataony koto lehilahy Mahitsoambo nohon' izany fakofakao kely sao de misy ilana izy ary dinio kely sao de mba misy fahamarinany foana ny zavatra izay lazainy. Ndeha ary jerevantsika ny manaraka ny zavatra mandalo eto a Madagasikara. Anisan'ny vaovao navoaka ny vaovao 24 ao amin'ny pejy Facebook ny hoe tazomina atao fanadihadiana eny fiadanana i Andriamatoa Patrick Raharmanana. Patrick Raharmanana moa dia mpanao politika ary efa kandida filoham-pirenena ary mpizara vaovao ao amin'ny tambazotra antserasera ihany koa. Nampanantsona teny amin'ny sampana misahana ny heloka bevava teny fiadanana izy ny takarivany alakamisy 19 May lasa teo. No hadihadiana noho ny raharaha fiparitahany azanda na ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena mikasika ireo fitetezam-paritra. Raha ny voalaza moa dia io dossier io izay voalaza fa saropady sy tsy tokony hiparitaka, natao famotorana moa izy ary voatazona tsy afanody fa natao andromasona hoe garde à vue eny fiadanana noho ny izany hatramin'ny alakamisy io i Andriamatoa Patrick Raharmanana. Zay ny zava-misy ary zay ny zavatra mandalo tsara ho fantatra, noho izany dia mahafaly anay ny mizara izany ato amin'ity chaîne ity ho anareo rehetra mpanaraka ity chaîne ity. Ny manaraka tsara ho fantatra ihany koa ny hoe kandida laharana fahaenina na hoe zakabe any amin'iny Mandritsara iny dia tonga ny fiara izay nampanantenainy. Asa soa ho an'ny Mandritsara, io soratra mipetaka amin'ny fiara tsy mataho-dalana izay nomeny ho an'ny vahoakany Mandritsara araka ny fampanantenana nataony tamin'ny fanokafana ny fampelezan-kevitra tamin'ny 9 ny volana May. Tonga tao a Mandritsara omaly fa 17 ny volana May hariva, tokony ho tamin'ny 9 ora. Vahoaka maro ny tonga nitsena ity fiara ity teo ankaiky Jirama Roamboka. Hitantsika teo amin'iny sary iny moa ny fiara izay tsy mataho-dalana. Ampitiavana no hanomezana ity fiara ity ho anareo vahoaka, tsy anavahana sangan'olona velively na loko politiky na fiaviana, afaka ampiasain'ny sarangan'olona jiaby io fiara io. Fampanantenana natao ho anareo vahoaka Mandritsara izy io ka tanterahako ho kandida solombavambahoaka laharana fahaenina, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Zakabe. Sambasamba nisy fiara tahaka izao nitokanana ho an'ny vahoaka ny Mandritsara, hamaolana ho an'ny vahoaka ity fiara ity. Zanaka androna koragna raiky, zaho matoky anareo, ianareo koa matoky zaho, hoy hatrany Andriamatoa kandida solombavambahoaka Zakabe. Zay moa ny mikasika aniny anisan'ny vaovao tsara ho fantatra iny ary tombotsoa lehibe ho an'ny vahoakany Mandritsara ary hapetraka tsika hatreo ny mikasika aniny kandida solombavambahoaka Andriamatoa Zakabe iny, ndeha ary ho jerevantsika inona ny vaovao manaraka ary inona ihany koa ny tsara ho fantatra ka ampahafantarina ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ilay minisitra teo aloha dia anisan'ny vakivava ary tafanotany nametra-panontaniana ho an'ny tenany manokana ny mikasika ny fampelezan-kevitra izay nataony tany Fenomanana Faravohitra Faratsiho. Asa raha mbola nisy olona tany an-trano tany, hoy Lalatina, nandritra ny fandalovako teto fa dia tsy nampoiziko marobe tahaka izao ny vahoaka namaly ny antso nefa fokontany kely ifenomanana, hoy fanontaniana izay nataony Lalatina. Ny ben'ny tanàna aza gaga hoe mbola tsy nahavory vahoaka toy izao teto, hoy fanambarana hatrany izay nataony Lalatina Rakotondrazafy. Ka izany no antony nampanontany tena azy, moa ve mbola nisy olona tavela tany an-trano ho izy. Gaga sy talanjona izy ary mbola nanambarany hoe efa tonga saina ifenomanana, efa nanova famindra satria resy lahatra hoe raha nohitra eo foana dia ho taraiky eo. Hatrizay manko dia nanao volo nanoha randrana foana kanefa natsapa hoe tsy nitondra inona loatra ilay safidy natao. Ankehitriny efa tapa-kevitra hiara-dalana ka dia nasehony tamin'ny santatra Ambavarano nandritra ity fihaonana ity ary dia ny fanome toky teo fa hiaraka hivoaka mankany amin'ny fampandrosoana amin'izay, hoy Lalatina Rakotondrazafy. Izany ny fanambarana izay nataony ary zavatra tsikakitra sy zavatra hita tato ato izay fakitra rehetra nalehan'ny Lalatina Rakotondrazafy dia vory marobe foana ny olona ary tena tonga marobe ireo olona rehetra nanotrona ny fampelezan-kevitra izay ataony Lalatina Rakotondrazafy. I Lalatina moa dia minisitra teo aloha ary tsy mahagaga raha
toaka vory marobe ny olona satria ilalatiana dia anisany mambahoaka ihany koa. Aleo tsy ho lavaresaka fa ny vavolombelon'ny mpiasa dia nibenga voavadika ary avelao ny sary hiteny ary amin'ny farany any koa ny mitsara. Zay koa ny resaka mikasika an'ireny vaovao rehetra izay voalaza teo ireny, koa dia atako angamba fa tsy zava-poana ireny fa zavatra tsara ho fantatra ary atako angamba fa mahasoa anareo ihany koa ny fanarahana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay fa hametra-beloma aho tsy ataoko lava ny resaka ary veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay hody aho sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ary mbola hiankaviana foana ianareo no mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato, satria hiezaka izahay hanome ny tsara rehetra avy ety aminay, hiezaka izahay hanome ny tsara indrindra avy ety aminay mba ahatonga ianareo ho liam-baovao ary mba ahatonga anareo haharaka ihany koa. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay araka izay voalazako teo. Gaby oye, tsao tsao, bye bye amin'ny manaraka indray io.